Ndao tsika hitsangana aloha hivavaka e. Dia ngataka mitompontsika androany hoe Jesosy a, sokafo ny masom-panahiko androany a, sokafo ny foko a, andraisako izay teny avy aminao. Dia asan-drato ary mivavakintsika. Ray masina tsara indrindra zany an-danitra, saotra anao izay andro amin'ny maraina satria mbola faly indray izay eo aminao amin'ny alalan'ny teninao. Saotra ny amin'ireo teny rehetra izay efa nafafinao teto Andriamanitra. Dia mino izay fa ny fanahinao ny hanokatra amin'ny fonay tsirairay avy a, dia izay koa hanaiky ampitiavana mba handray izany teny izany. Apetrako am-pelantananao izao fotoana izao Jesosy mba tena ho fotoana tena mamy a, ahafahanay mifanerasera amin'ny teninao. Mitenena aminay Jesosy ary vangio izay tsirairay avy, handray izany teny izany mba ho tany lonaka tokoa ny fonay handraisanay ny teninao. Ao anatin'ny teny anankiray dia misy fanovana ngeza be, dia mino izay fa tsy diso anjara amin'izany izay androany maraina. Mitenena aminay Jesosy fa vonikeno ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia sady mipetraka tsika ny miarabana eo akaikintsika hoe faly be mihitsy amin'ny mahitanao androany. Androany tsika dia hianatra zavatra anankiray a. Ny vokatry ny fanahy moa izany efa nentin'ny pastery sandratra teo ihany. Raiso ny baibolinao amin'ny Jakoba 1:12 Tokantrano miaina ny vokatry ny fanahy. Misy zavatra mila tena hiaina tsika dia izany hoe vokatry ny fanahy izany. Tsaka efa nieritreretinao ve hoe ahoana Jesosy a mba hiainako an'izany hoe vokatry ny fanahy izany ao anatin'ny tena fiainako manokana sy ny tokantranoko sy ny manodidina ahy. Dia raisitsika ny Jakoba 1:12 tsisy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe sambatra izay olona maritra afaka panahy, fa rehefa voazaha toetra izy dia andray ny satroboninahitry ny fiainana izay nolazain'ny Tompo omena izay tia azy. Amen. Maharitra, patience hozy izy ntsika izay. Mila manana faharetana tsika. Mila miaina amin'izany hoe faharetana izany miaritra. Anisan'ny ahalalan'ny Tompo antsika dia ny vokatry ny fanahy. Io izany no tena hifandraisantsika amin'Andriamanitra hoe olon'Andriamanitra marina ve tsika? Dia inona ny jerenantsika tsy hoe ngezangeza ianao na kelikely ianao na lava na fohy na toniny, fa ny jerenanao rehefa hijerenao izy a dia ao anatinao ve ny vokatry ny fanahy. Anisan'ny ahalalan'ny Tompo antsika izany izay vokatry ny fanahy izay dia misy anankisivy izy fa androany a le maharitra mihitsy ny anarantsika. Eo amin'io faharetana io matetika ny mpahazo antsika. Lasa rehefa misy zavatra atao dia ohatrany tsy maharitra izay. Ohatrany hoe tokony angina izao araka ilay lazaina teo dia ohatrany tsy mety fa tsy maintsy mitaingina kely foana aloha. Satria tsy manana faharetana mihitsy hoe mba hianatra aloha, mba angina kely androany dia tsy mety mihitsiny. Dia nefany a io faharetana io tena azahoantsika zavatra bebe. Araka ilay tenentsika teo izao dia hoe rehefa voazaha toetra izy dia handray ny satroboninahitry ny fiainana. Izany hoe ao ambadiky ny fiaretanao dia misy voninahitra miandry ianao. Eo faharetana io nefany a, io matetika ny tena mpahazo antsika kristianina. Rehefa eo mantsy ny faharetana dia manomboka matoky an'Andriamanitra tsika. Dia ny contraire an'izay izany a, rehefa tsy mipetraka ny faharetana dia very voalohany aloha fatokiana an'Andriamanitra. Indraindray izao ohatra ny hoe miandry valina examen na miandry zavatra na misy zavatra endrasanao dia ohatran'ny tady tsy hipetraka izay ilay faharetana. Dia ohatran'ny tenao anao foana izany, andao hiantso telefona, andao anao an'ity satria very ilay faharetana. Kanefany a, eo indrindra Andriamanitra ny tena miandry antsika satria te hampiditra antsika any amin'ny voninahitra izy. Jereo tsara Jesosy Kristy a dia ohatra tsara. Jesosy dia nampianatra zavatra be dia be izy, dia niaritra izy. Niaritra izy a, jereo tsara fa raha tamin'ny lalan'ny hazo fijaliana be dia be zavatra niretan'i Jesosy. Ohatra fotsiny izao hoe mpianany. Eritreretinao hoe mpianatra miaraka aminao izao. Miaraka mandeha mitondra mofo 5 sazan-drano 2 dia mivadika tonga dia mahavoky olona tsy omby 5,000 ohatr'izany lalana niarahan'i Jesosy sy ny mpianany. Nefa rehefa avy eo rehefa hoe ndeha ho any amin'ny Lazarosy indray dia hozy izy hoe miara voatoraka any ve tsika. Ohatrany hoe raha ianao teo amin'ny toeran'i Jesosy a dia azoko mihitsy ny le pake.
tonga dia nomena hoe hoatray fa ngajamba sana ninona sa restory sa mamo tam'le niaraka nanao an'izao azonareo le izy ohatrany hoe fa inona ny any anatin'ny fony reto mpianatra reto inona ny ao anatin'ny masony reto mpianatra reto misy fotoana zany ianao ohatrany zay mihitsy le ao amin'ny fiainana ao atokantrano ohatrany tehiteny zany fa ahoana mihitsy ary ty rangaty fa ahoana mihitsy ty ramatoty ohatran'le lalovan'i Jesosy niaraka tamin'ny mpianany dia eny antsefatsefany eny olona sakaizanao akaiky anao zao tonga dia mamadika anao tapoka indray dia Jesosy tsy nanao farateny naname direkta nanamela afatra hoe ory Jodasy ny Andriamanitra tsy andrinao alao fa ifampitady fa inona ny afatra napetraka Jesosy ory ka very sakaiza ozy sakaiza foana rehefa hoe sakaiza dia sakaiza rehefa hoe vady dia vady foana rehefa hoe zanaka dia zanaka foana fa tsy hoe rehefa metimety aminao dia chéri malala satria akaiky ny fin fa raha volany fa rehefa tsy metimety aminao indray dia nareo misy fampiantsoana izay ao an-trano malalo neny eo tsy haiko hoe inona ny anareo mety daholo fa samy manana ny azy fa rehefa miova le izy dia lasa nareo tonga dia tsy miantsaina mihitsy tony nareo mandeha daholo ireny rehefa miova nefany Jesosy tena niaritra izy ty Jodasy ty ozy izy tsy tony mihitsy ty tsy nareo mihitsy ty fa sakaiza foana ty amen dia satria izao nanana faharetana izy jereo koa petera koa ohatr'izany fa tsy hoe Jodasy rehetra ve iny kosa ne efa voatendry mihitsy hamadika azy fa petera koa ohatr'izany tsy nahalala azy tapoka teo za tsy mahafantatra an'io zany hoe mivadika zany le ao atokantrano indray le misy an'le mivadika iny le misy mivadika tapoka tsy fantatra hoe naninoniny fa zao mbola rasurena foana ty avenao petera vereno intelo mihitsy ianao nada dia tonga mihitsy amerina aminao ny fifankatiavantsika mianaka tsy haiko hoe ohatrany ahoana fomba fifandraisana ao an-trano amin'izany faharetana zany hoe eny na dia zany azany nataonao anaty dia mbola hito indray hito zao dia tonga indray amelanao mety tsy takatrao le izy fa za mihitsy ny tonga amelanao tsy haiko hoe toetra manahoana indraindray tsika rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny saitsika dia miova daholo ny zavatra rehetra satria tsy manana faharetana tsika ho an'ny olona anankiray Jesosy nefa dia tena niaritra na tamin'ny aina na tamin'ny zavatra rehetrarehetra mba hamonjena antsika niaritra izy ho kapohana niaritra zavatra be dia be indrindra niaritra nanakombona amin'ny vavany Jesosy tena niaritra izy vakio kely ny Lioka 4:20 rehefa kitsika moa zany Lioka 4:20 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe sy ny 4:20 ary hoy izy taminy ry adala sy votsasaina ka tsy mino izay rehetra nylazainy mpaminany motsy tokony niaritra zany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny nisy olona nalahelo an' Jesosy ao alohan'io vakinao any an-trano tena nalahelo zay fa zay tena nieritreritra mihitsy hoe io Jesosy io dia tena zany ingely izy diso fanantenana any aminao mihitsy indraindray ohatr'izany dia teto indray ny Jesosy le olona ny teny hoe misy an'izay antsoina hoe Jesosy zay izy nieritreretina eo fa nefany maty izy niaritra zavatra be dia be kapohana ohatran'izao dia inona ny tenin' Jesosy zay vao nainan'i Jesosy ny tenin'olona hoe adala dia ozy izy ry adala sy votsasaina ozy ka tsy mino ny teny lazaimba motsy tokony niaritra an'izany fa Kristy hiditra amin'ny voninahitra tanao fidiranao any amin'ny voninahitra dia arakaraky ny fiaretanao zay zavatra hoentiny ty fiainany ty eto tsy ny fahaizanao miteny na fahaizanao manao zavatra fa ny fiaretanao iaina sitrapon'Andriamanitra any ny tondran'Andriamanitra anao any voninahitra tao ambadiky ireny fiaretany ireny dia zao tandrina izay lazain'Andriamanitra izy niakatra tany amin'ny voninahiny amin'izay dia zao raha ho antsika
niaritra ho antsika Jesosy satria nahazo famonjenitsika. Fa ho an'i Jesosy rery fa tsy hoe tsika rery mahazo an'ilay izy. Raha saika adino tao amin'ny fasana tao izy dia nientin'Andriamanitra niakatra tany amin'ny voninahiny. Tanao ilay izy, ianao ilay miaritra io nge, ianao ilay mangina io nge, tsy hoe akory hoe vobe ianao na adaly ianao fa eo indrindra ny tena hitondran'Andriamanitra anao any amin'ny voninahitra. Amen. Te hampahery ianao hoe ao anatin'ny fahanginana, ao anatin'ny fandeferana. Tsy resy ianao fa eo indrindra tena miseho ny herinao. Fa ataony devoly ianao, izany ny anaovana anao. Izany nge ny tenen'ny devoly tamin'i Jesosy. Raha zanaka karagaty tena kalain fa tsisy an'izany ihany izany. Izany indraindray fitenitsika raha zanak'Andriamanitra ve dia ataony an'izao, jereo fiainako, jereo ty, jereo daholo. Izany hoe misy fotoantsika miteniteny be loatra. Fa misy fotoana ianao tokony mijery hoe roviana vao mba hiaritra ho an'i Jesosy. Hiaritra. Manana faharetana. Jereo tsara Jesosy tonga daholo rehefa mandinika ianao dia hoe inona moa izany ny tena ny aretan'i Jesosy. Jereo ilay vehivavy tonga nalahelo azy koa, malahelo anao izay. Ianao olona tsy nanao niny dia inona ny tenin'i Jesosy? Azy izany tao manina sy alelova no fa ny zanakareo sy ny tenanareo. Fa tsy hoe rehefa tonga ny sentiment rehefa any ivelany ianao tena sao mihitsy ve nanova an'iny ianao? Dia eo dia iny koa azoko me za aloha tany tsy dia naninona fa mihainao izany teninao izany sao tena miakatrakatra mihitsy fa dezerako. Reny olona mitsetsetra rehetrarehetra ireny navelan'i Jesosy daholo aloha. Fa tsy nijereny ireny fotsiny hoe za tsy maintsy miaritra ka. Ianao ve dia mbola hiaritra amin'ny vadinao io ka? Sady tsy miasany, tsy mirany, tsy manao tsenjera. Aiza ihany ary. Lazay fa andeha hivavaka foana hono izy. Dia hiteny aminao mila miaritra ianao. Amin'ilay fotoana tokony hitenenana iny, miareta mangina aloha. Miaretana nge ireny mba tsy hanotanao, mba hanamarina ny tenin'Andriamanitra, inona ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao anao. Lenao le misy olona lefa tena le vadinao indraindray ho an'ny lehilahy fa tena tsy maty ho tia mihitsy na mieritreritra azy ary. Tena hoe efa tena maty le fitiavana efa tsy hisy tsony. Miareta. Jesosy tia no nomenao hito izy hito dia tena tiako foana tia aloha izany na izay ara fa za amboary. Zay le fiaretana. Tokony efa miteny koa tsy izao, zay le fahanginana. Aza omena, aza mitady lalana andiso ny tenin'Andriamanitra izany. Rehefa hoe mangina, rehefa hoe fitiavana, rehefa hoe fandeferana, dia iaino izany. Tsy ahoana kosa ny tokony andefitra, aza mitady an'izany. Rehefa izay ny hitanao voasoratra anaty baibolinao, iaino izay. Jesosy anie tena tokony hiteny be dia be. Fa maninona izany hiaritra an'ireo olona ireo. Jereo zao vao tsy ela koa ny Barabasy. Olona avy namono olona tary dia i Barabasy mifidindry zareo fa tsy mba hizaha. Ohatr'izany ange ny ainan Jesosy. Rehefa navoaka teo Barabasy Jesosy teo akaikiny teo, iza no avototra? Jesosy sa Barabasy? Za mino fa ilay olona vao avy nisitrahan'i Jesosy tao anatin'ireo olona vazavaza be da be ireo. Barabasy! Nefany Barabasy avy nandeha namono azy sy nandeha naninona tary fa dia jereo tsisy mifidy an'i Jesosy izany. Fa dia Jesosy nomboy. Dia jereo ne mifony Jesosy fa tsy hoe za tsy hanavitra an'ireo kosa elao tany. Jereo zao fa ireo raha hifidy dia Barabasy. Ireo raha hiaino dia i Pilato. Nga ireo mba miaino azany. Izany ange ilay discussion be ao an-trano. Fa zao ozy Jesosy eny tsy maninona mihitsy izany. Tsisy hidirana izany. Za koa hiditra any amin'ny voninahitra. Dia za koa tsy maintsy miaritra. Tsy maintsy miaritra hanamboarana ny toe-pona dia efa tsy maty ho tia ary tsika dia tiany foana. Iza amin'ny olona tonga eto miteny fa za kosa aloha tena Andriamanitra tena nahazo mihitsy nahazo ahy. Tanao? Tsisy. Isaky mivavaka isika dia Jesosy na dia ratsy aza dia mbola tianao. Nisy fiaretana izany tao. Nahoana izy ny tia nefa ny ianao namadika azy satria niaritra izy. Amen. Ohatrohatran'izany ny zavatra nentin'i Jesosy tamintsika dia tsika oka tsy hiteny tsony mihitsy manomboka androany hoe za kosa ve. Na tena hoe tokony miaritra, tokony mangina, tokony mihitsy ny tena zay mihitsy ny normal.
satria nisy olona niaritra tamiko dia za koa tokony mba hiaritra. Dia rehefa zany ny ao anatintsika dia mangina daholo ny tabataba ny devoly rehetrarehetra ao anatin'ny fotsika ao. Io fotsika io mantsy ny devoly tena maka position be mihitsy dia maka place be mihitsy ao. Aza manaiky an'izany. Raha tsinona ianao ko hananina an'izany. Indraindray rehefa misy zavatra tazaminao fotsiny. Ka le mpiara-mivava koa ny manavakavaka. Fa inona moa zany ny dirako? Hitady an'i Jesosy engeny an-danako any. Fa zay ny tiako tenenanao hoe ny devolo io tsy manaiky io fa te haka toerana foana satria tsy tiananao hiaritra an'izany. Tsy tiananao hieno an'izany teny zany. Tsy haiko hoe roviny zasy ianao vao tena hiaina zany faharetana hampandresy an'i Jesosy. Eo amin'ilay zavatra tsy zaka iny dia mandefitra mangina dia aforotra androalika dia vavaka. Mahazo miteny ike fa mivavaka. Hoy izy mpampian'Andriamanitra teo. Hampangina izay tokony hampanginina rehetrarehetra amin'izay ny ampo miaritra. Misy olona manko tena tsy mahazo aina mihitsy raha tsy hita hoe tena be ampo be izy. Tena tsy azo mihitsy ny aina raha tsy ampahafantarina ny rehetra aloha. Hoe tena zay. Fa iza ny olona tena hoe hiaritra angina ny anatin'ny fony any na dia mavesatra aza ny entina dia mivavaka ho an'izay manavesatra. Tsy haiko hoe roviny zasy ianao vao hiady ho atsika foana fa tsy hanana faharetana mba hampandresy an'i Jesosy. Hampangina ny vava, hampangina ny ampo. Momba ny tena tsika rehetrarehetra. Fa aza adino fa ny fahasambarana dia miankina milanja ny faharetantsika. Hampandresentsika an'i Jesosy. Any ny atao hoe fahasambarana. Any Mateo 5 dia milaza an'izany ny Baiboly. Sambatra amin'ny mandefitra. Sambatra amin'ny madio ampo. Sambatra amin'ny mpampiavana. Sambatra daholo ka raha fahasambarana ny resahana dia ao ambadiky ny fiaretanao. Amen. Maharesy miditra any amin'ny voninahiny mbola fiaretana koa ny tondra an'izany. Ka ao anatin'ny tokantrano manana faharetana ianao. Mareta amin'ireo zanakao ireo mety hoe tsy manome zavatra mifanaraka amin'ny sitraponao. Dia indraindray ohatra ny tsy tatinao izany dia ohatra ny tena karaha vao manao an'izany zareo dia za ohatra mila mitsotro kely mihitsy aloha vao milamina. Teny aminao fa teny efa ny devolo ny manapaka ao. Fa raha vao misy zavatra tsy zakanao dia mangina mivavaha amin'Andriamanitra. Jesosy hoe eto apototry ny tongotrao. Manafaharetana mba mijery fotsiny. Fa tsy hoe voatery tsy maintsy aseho foana hoe zany koa tena be ampo. Rehefa raikitra amin'ny famaliana dia efa misy valizy efa napetrako etsy. Dia ananatra anao fa rehefa alefan'ny olona anao mety atao anenina ihany ary ny verenana eo zao tena sarotra be. Hoainina be mihitsy. Efa ny aina izany tsika. Bata entana aloha voaloha andeha. Aza manao an'izany fa jereo zazy io dia anao ve dia atala. Ao fa inona ny tsy azo vela. Vadiko moa malemy fanahy kely izay dia tena andeha mihitsy tena tsy mety amiko tsony mihitsy izao. Tena aza manao an'izany moa hoe ao moa fa aza manao an'izany tena izany ke tena tianao. Ianao tena tsy tiady eny ary. Dia faran'izany dia ka aza manao an'izany tsony ary dia hijanona. Ao fa tena tsy hanao tsony. Ray aloha izay. Mandeha indray ny faharoa vao misy aiza indray ilay vata teo fa andeha indray Tena aza manao an'izany moa dia tena sahanao ve izany. Dia tena aloha misy dia atsona indray aloha alamina indray araka izay degré misy eo. Atsona indray aman-drenina tsy haiko dia alamina indray aloha dia mipetraka indray. Ho lava koa ty hozy. Andeha indray. Ndana ary. Hitanareo. Tena tsy haiko aloha fa tena potika daholo ny ambopony anjera satria rehefa tena izay fantatrao fa mety ndana ary. Dia tsisy dia mody misy zatra ela be tedavina tsy mety hita izay. Angekaingana fa sao dia ampina ianao hitady an'izay fa inona ilay izy. Dia tena aminao fa tena hoainina be tena goay za renao vadinao tianao zanakao tokantranonao sitrapon'Andriamanitra hainao tsara.
Izay ilay teneniko hoe toetra. Tena hoe ndao mba hiditra any voninahitra amin'izay ela izay niaina amin'ny sasara-panahy zay. Zazange ohatra zany mena bombô rehefa mitomany dia tondrana goûté dia mangina. Rehefa misy matezitra azy dia inona dada bombô iny to dia mikombona amin'ny vavany. Fa ndraindraitsika te ho zaza bombô lehibe zao dia mety mezana anao za tsy bombô, tena bombô tsika. Satria ndraindray rehefa tsy amena zay tadiavinao na ao raha fa hoentina miantsena ao raha fa zao zay iny le bombô iny zay vao mety. Fa tsy mba hoe mety milamina zany. Mety araka ny sitrapon'Andriamanitra, mety tsara noho ny amin'ny Jesosy zao dia mety tsara mihitsy. Fa tsy maintsy zaza ra-panahy bombô daholo. Amin'ny fotoana zao hitodiantsika amin'izay hoe Jesosy tsy bombô tsony fa voninahitra amin'izay. Voninahitra amin'izay Jesosy eo any amin'ny toerana izay alehako ny olona ane manao tsinitsinina tsy maninona zany Jesosy fa hiaritra hampandresy anao mba afaka andreo olondreo. Amen. Na resy niditra tany amin'ny voninahiny ao a-tokantrano daholo tsika rehefa miaraka manombo ny nofo amin'ireo zavatra endrasan'Andriamanitra amintsika. Jesosy ange miandry antsika. Ianao ve dia mahita hoe mieritreritra hoe tsy hitan'i Jesosy io mahazo anao io? Jereonao tsara ny lalana ny lalotry hoe jery mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe Josy Meilleur zao ohatra. Izany mpanompon'Andriamanitra vavy izany tena tsisy izay tsy mahafantatra an'izany eraky manera-tany. Kanefa raha ny lalana ny diavin'izany tamin'ny fahazazany ny simbasimbain'ny rainy tao dia inona no lazain'i Josy Meilleur tena Andriamanitra tsisy ilana azy ve ianao? Sanatria. Na inona no lazainy fa zao aty aoriana jereo tsara nanaovan'Andriamanitra amin'ny fiainany. Nefa jereo ny zavatra nylalovany nisy fiaretana tao. Nisy fiaretana tao. Dia Andriamanitra ve dia tsy nahita hoe dia ahoana dia tsy ho hitan'Andriamanitra ny zavatra izany? Fa misy fotoana fananian'Andriamanitra mandalo ireny. Fananian'Andriamanitra mandalo ireny mba hireharehaniny amin'asy ianao. Hoe raha tsy miaritra an'izany tsika tsy afaka hiakatra any am-voninahiny. Sainao anie namono teny Josy Meilleur fa tsy zakany ilay izy. Na mivonony ny datany tsy mifantatra an'izany ianao. Tsisy an'izany fa jerevo ilay fiaretana. Jerevo ilay zavatra lalovana tao anatin'ilay izy. Ka teny amintsika tsy hoe voatery hoe hiaina an'izany indray ianao. Fa ilay izy efa io zao fiainantsika izao io. Tsy hoe akory hoe Andriamanitra akory nijambaka tsy mahita ny fahorianao. Le tantarainao reny. Le mafy ny manjo ireny hitany daholo reny. Fa zao te hanangana anao izy ampiditra anao any amin'ny voninahitra. Amen. Jereonao nge Jakoba Jakoba Genesis 1:3 toy ny ten'Andriamanitra. Ary ohatsy ova tamin'ny Jakoba mody any amin'ny tany ny razanao sy any amin'ny havanao arombanao ratsy Andriamanitra no teny hoe mody tsy nihetsika tao izy. Fa azonao hoe ny zavatra niaretan'i Jakoba tena niaritra izy. Andriamanitra dia mahita ny olona rehetrarehetra izy. Tena hoy izy Andriamanitra hoe zay topy amin'izay hitako amin'izay ianao fa tena ao amin'ilay ilako anao dia mivoaka tao amin'izay. Fa tsy hoe tezitra izy dia lasa. Ka io ilay mivoavoaka ny trano lava tsisy fifarana ny tedaviny io aza miala aloha ianao fa rehefa mahay voa audible ianao miala dia miala. Voa audible fa tsy niteny akory hoe niteny tamiko ny foko. Voa audible resako anao. Teto niteny tamin'ny Jakoba Andriamanitra ohatran'izany eninao izany hoe mody amin'izay fokizay tapitra. Misy fataperana ny zavatra rehetra. Mifanafody aza rehefa hoanina misy fetra ihany na manasitrana raha mafaty indray rehefa avy eo raha mbola hijanona eo ianao. Hoy izy Andriamanitra tamin'ny Jakoba hoe tapitra mody amin'izay ianao. Apakatra anao amin'izay Jereo tsara. Genesis 1:3 toy ny ten'Andriamanitra. 31:29 toy ny ten'Andriamanitra. Manan-keran'isy ratsy anareo ny tanako fa Andriamanitra ny rainareo fa niteny tamiko alina. Ka nanao hoe tandremo mba tsy asiana teny akory Jakoba na soa na ratsy. Jereo tsara tsy mahazo tenenina tsony izy fa aok'izay. Misy fotoana nge ianao tenenina aloha dia fa misy fotoana tsy ianao manapaka hoe tsy azo tenenina tsony fa Andriamanitra amin'izay miteny hoe tsy mahazo tenenina tsony izy fa be loatra ny teny nanaovanao azy. Tanaovana io teny io ara misy zavatra tsy azonao henona tsony aok'izay tapitra. Voa audible
dia izao lasa Andriamanitra tsy ianao no mivangina tsy mahazo miaina intsony ianao fa ilay olona iteniteny ianao no mivanginy sao dia ozy indray ianao rehefa mba hiteny anao vatinao okizay fa efa tapitra fa tena tsisy tsy ny teny an'izany a atory teny mihitsy fa tapitra hony ye raha ilay olona hiteny aminao no mivangin'Andriamanitra fa tsy ianao akory tsy Jakoba no mivangin'Andriamanitra hoe aza miainao ny labanantsony fa le olona hiteny mihitsy ny tenen'Andriamanitra hoe tapitra ozy izy tsy mahazo miteny azo tsony ianao na ho soa na ho ratsy dia okizay tsy mila asiana teny tsony izy fa okizay hitanao aikay misy fahataperana ny zavatra rehetra misy fahataperana hoe mijanona amin'izay mifampahorianan'ity olo ity okizay miady ho an'ny zanany kay Andriamanitra fa zao naninona tsy izy le vao tonga tamin'ny mihitsy dia efa tonga toy izy Andriamanitra hoe aza asiana teny izy fa mila mianatra aloha mianatra mianatra aloha fa izy dia miady ho an'ny zanany mandrakariva mba hampandresiny sitrapon'Andriamanitra satria Andriamanitra mahita izy dia vakitsika indraingy ao amin'ny toizantsika Genesis toko faraka amby 3 na 9:7 ka hatramin'ny faraka amby 7 dia amin'ny anaran'i Jesosy hoe zao 20 taona izao no nitoerako tany aminao izy amin'izay zany no zao no miteny ny ondry vavinao sy ny ondry vavinao sy ny osy vavinao tsy mba namodotra ary tsy mba nihinana ny ondry lahy avy tamin'ny ondrinao izay vao viravira amin'ny biby mba netiko tany aminao tsy mba netiko tany aminao fa izany nanolo azy teo an-tanako ny tadiavanao azy na ny nangalarinandro na ny nangalarin'alina noho ny atoandro maty ny nainandro ary noho ny alina dia maty ny fanala ary nandositra ny masoko ny torimaso zao 20 taona izao ny toerako tany an-tranonao ka 40 taona ny nanim-poko anao azahoako an'izy mirahavavy zanakao ary 9 taona kosa azahoako an'ny ondry amanozy ary efa nanovany karamako 10 ianao tsero tsara alay fisaratsiana hoe akavady ianao dia olona hafa ny amenanao eo forcé olona tsy nieritreretinao niaritra izy ary rehefa avy eo tena kay olona sembana koa ilay izy en plus ianao nieritreritra hoe tena io ny tianao zay paoziny eo fa io ny tianao tonga vany vita ny rehetrarehetra tsy izy nefa efa vita daholo ny mariazy vita ny soratra vita ny rehetrarehetra koa ozy ianao hoe tsy diso kosa raha miala niaritra izy vita indray zay zao indray dia mody ianao zao indray miova foana ary teo amin'ny testa tena tsara tsisy nangalarina ozy mifanananao na ray ary rehefa anjarany amin'izay no miteny rehefa anjaranao no miteny tsy afaka miteny ianao tsy nangalatra mihitsy ozy izy ary hitan'Andriamanitra zany tsy nohany kokory fa nangalarin'olona fa nitakinao teo an-tanako tsy nanamary tena kory tamin'izany hoe le izy ane maty tia fatiny le izy ane zao hoe manana antony anao hitenenany ireto kosa tena zao kosa ve dia mbola fa zay ny atao hoe fiaretana dia le Andriamanitra niara-niaritra taminao na avitanao an'iny izy ny ampitondranao any voninahiny rehefa avy eo izy Andriamanitra tapitra ozy izy tsisy tsony tapitra okizay Jakoba tena ampy ianao anandratra anao amin'izay hatramin'ny anaranao hovaina mihitsy zao tsy atao Jakoba tsony fa Israely satria tena azo alaina tahaka ianao inona ny diplôma netiny niakatra tamin'izany toe-po tsy nangalatra tsy nandainga niaritra na natao inona natao inona dia nangina teo foana ary tsy nieritreritra nitsoaka fa Andriamanitra namangasy hoe mody amin'izay ny lalana teo amin'ny fiainany izay zavatra niseho teo amin'ny fiainany dia niraisy no Andriamanitra no niaraka aminy ary tsy ho vitany izany raha tsy niaraka aminy Andriamanitra ahoana ny avitanan'izany izay tonga teo ozy izy nisoloko daholo na maty na nangalarin'olona na natao inona dia nisoloko daholo tsisy boatetsony fa mainandro potika satria nitoetra nahatoky tsy teo amason'Andriamanitra aloha fa teo amason'ny labana tsy haiko hoe iza ny mahatoky eo a-tokantrano misy zavatra ne ianao reriny ao
Atoky ve ianao anatin'iny telefonina anao iny? Tena mahatoky tsara ve? Mba hisy anandratan'Andriamanitra anao. Mahatoky ve ny zanaka raha tsy hitany ray aman-dreny? Zay nitondra azy any amin'ny voninahitra mantsy. Zay nitondra azy any amin'ny anjara voatendry mantsy. Zay zavatra volenao androany nitondra anao rapitso. Fa aza miteny hoe ka mbola ato aloha zao dia ararotina. Inona ny ararotinao? Zao ianao mamboly zavatra tsara mba hojinjainao rapitso. Amen. Vakitsika indray ny Genesis toko fa Genesis 2:30 32 25. Vakitsika indray 32 25 indray zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba rero ny sisa nitoetra teo. Ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pahazavaratsiny ny andro. Ary rehefa hitany fa tsy naharesy azy izy dia nitendreny ny fotopeny ka dia nivika ny fotopeny Jakoba raha mbola nitolona taminy izy. Ary hoy izy, avela ho andeha fa efa mazava ratsy ny andro. Fa hoy kosa Jakoba, tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Ary hoy izy taminy, iza moa ny anaranao? Dia hoy izy Jakoba. Ary hoy indray izy, tsy atao Jakoba intsony ny anaranao fa Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ka nahery. Inona ny tiany tenenina? Niady ampandresy ny sitrapon'Andriamanitra. Dia naresy izy. Amen. Naresy izy. Naresy satria niady tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, tamin'ny olona sy tamin'ny Andriamanitra. Zany hoe, ianao zany rehefa miady ampandresy ny sitrapon'Andriamanitra, dia ohatran'ny nitolona tamin'Andriamanitra eny. Tsy avelako Jesosy raha tsy ananako ny toetranao. Tsy avelako raha tsy miresiko ty nofo ty, dia andresy ny sitraponao. Tena iaina amin'ny sitraponao aho. Ohatran'izany ny zavatra nitranga. Teo amin'izay vao niteny hoe, ay, tena naresy ianao ka, naresy ianao. Dia izao tsy antsoina hoe Jakoba intsony ianao, fa Israely amin'izay. Zany hoe tsy izy mirahavavy sy ny akonany intsony aloha ny noentinao, fa firenena mihitsiny. Amen. Andriamanitra ankehitriny hitondra anao any amin'ny promotion fa zakanao ve ilay izy? Fa mitolona aloha. Mitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ozy izy dia efa naresy. Mitolona amin'ny nofo ianao zany olona tolominao zany. Hoe tena tsy maintsy resiko ty nofo ty, tsy maintsy manafaretana miaraka amin'ny Jesosy. Ny olona ny indraindray rehefa tsy manome izay ilainy ary ny zava-misy dia miala amin'ny tompo izy. Tsy hitanao mivavaka intsony izy satria zavatra hafa ny endrasany nefa zavatra hafa no tonga. Dia tsy hitanao intsony izy satria izay no endrasany. Fa nenitony teto Jakoba io. Dia jereo tsara fa na inona dia neretana daholina izay tsy tokony heretana ary. Satria maninona? Mba te hahita atahotra an'Andriamanitra. Amen. Aza misaina ianao hoe ao anatin'ny fiaretana ampandresena an'Andriamanitra dia matiantoka. Eo indrindra Andriamanitra ny tena mijery ianao. Na iny izy mody tsy mamaly iny ara dia eo foana izy 20 taona hozy Jakoba. Fa teo foana izy niaraka tamin'i Jakoba nanolo an'ilay anina satria izy no namehery an'i Jakoba navitany Jakoba an'izany. Na mandalo ady ary angelitsika aza matahotra ianao fa miaraka aminao Andriamanitra. Amen. Na mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana ary ianao, eo izy miaraka aminao. Amen. Fa ataovy sura fotsiny ianao fa tena eo izy. Inona mahatonga azy teo? Nieloka reo izy ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ka tonga tsy miheno izy. Ka niza naiza misy fahotana na any am-bavanao na any am-ponao na any amin'ny sainao dia tsy eo izy. Baiboly miteny izany. Fa rehefa mbola mitoetra ianao amin'ny faharetana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, eo foana izy. Tsy mila anao miady anao akory. Tsy mila anao miteny izany akory fa ahoana kosa ny ty. Lasa ianao manakatrady any am-pianarana any. Hoe naninona nankalarina ankizy ny goteny? Naninona dia tomaty dia tsy nihinana gote fa naninona? Nalain'ilay namanay dia iny ianao napitsony iny tsy miasa fa lasa miandry any am-pianarana. Fa ahoana goten'ny zanako? Taovy anankiroa fotsiny dia afaka meno ny anankiray dia indray anazy. Amen. Misy zavatra azo atao fa tsy voatery hiteny foana ianao. Tsy voatery hiady foana ianao hoe tsy maintsy tenenina satria tsy maintsy azavaina mahakasa manazava intsony. Aleo Andriamanitra ny anazava. Andriamanitra amin'izay manko no anazava neny Jakoba teto. Hoe izao ny izy labana ferme ta.
ambony amin'izay vavanao fa be loatra izay niteneninao izay ozy izy tsy ilaina teneninao izy na soa na ho ratsy na tsara na endry avelao izy tena mamy ke Jesosy alina tena tsoroko aminareo fa tena tomany Jesosy ay ve zany ay ka ianao afaka miteny afaka mananatra an'ilay olona manao ratsy ana reny fa za tsy avelanao iady fa avelanao mangina fa ianao ny ady amen io vadinao io nge afaka vangin'Andriamanitra io hoe zao no izy oka mihitsy zay fa mba endry amin'izay ianao afaka ataon'Andriamanitra daholo zany satria ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra fa ianao tsy mety manana faharetana ndao mba hianatra hiaritra sainy tsara fa io lalana hitondran'Andriamanitra anao io tiany atoky azy fotsiny ianao ananantsika faharetana hidirantsika any amin'ny voninahitra mba hahitany Jesosy any amin'ilay tena tiany hahitananao Jakoba zao tsy hijanona any amin'ny labana akory ny tena tiany hahitanany Jakoba fa zavatra hafa mihitsy zany hoe Israely zany fa zao avelany mandalo any aloha iny le hoe amboarina ianao amen amin'ny Genesis 2:7 efa mivakilitsika teo dia jereo tsara fa nitolona tamin'Andriamanitra mba haresy ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika ao Tokantrano ao hiady mampandresy ny sitrapon'Andriamanitra mba miaritra hampangina ireo tontolo manimba ny lalàn'Andriamanitra tsisy ao amin'ny fiainantsika ndraindraiky efa miantony ao daholo ty miliara ty zao mandeha foana ny taona fa tsy mipoaka mihitsy le izy ty zao vatoria vatotsia azy io safira tazanao plafond eo rehefa matory jereo fa feno be dia be ty zao le budget-na zao ty le fiainana hianatra any ananina ty le andeha hiteteny zao tontolo efa reo ambony reo daholo le izy fa tsy mety menjera tsy mety milatsaka mihitsy satria tsisy tanana disponible mitady le izy dia indraindray ianao kalizy le efa tena okay mihitsy efa tena zao indraindray sasany ritra mihitsy mifananana hitady andra vato fa tsy nahita vato anefa ambany tongony eo satria zao tsisy Jesosy miaraka amin'ny makany dia ohatr'izay le izy tedavina daholo ty rehetrarehetra ty ka tena zao zay zao efa namidina iny tany efa namidy daholo rehetrarehetra fa zao fa efa kely tsisy efa hipoaka mihitsy io afera be io tsy mipoaka satria maninona tsy vonona ianao fa jereo ny olona nitolona tamin'Andriamanitra teto ny olona nitolona tamin'Andriamanitra dia nentin'Andriamanitra tany amin'ny tany izay tsy neritreretiny akory ho antsika ao Tokantrano ao tena saintsaino zany sitrapon'Andriamanitra zany ndao mba hianatra hiaritra ho tsara fanahy foana na mitoejavatra misy raha maratsy fanahy be mihitsy misy zavatra ohatr' zany inge ohatra hoe misy zavatra tena masosotra mihitsy ohatra hoe mampitsiteraba mihitsy na marainy ny andro ary fa zao miaritra aloha miaritra kely ianao Jesosy tena zany mihitsy mba mianatra mampikombona ny ambo-po rehefa mba tsara bain'ny olona dia mba mangina fa tsy hoe iny dia tsy maintsy hoe ka ny antony tamin'ny 5 taona lasako nandalo tery dia ianao tsy niaraba dia izay mihitsy na tonga na sitaka aloha isitaka izy ary tsika ne mila ny Jesosy amen fa ninona zavatra mitranga dia raisy ho fanefenanao daholo mba hatonga anao hoentin'Andriamanitra ny vonina eo anao zao manontany inona ny ratsy nataon'i Jesosy ary tena kazany kosa fa dia mbola ekena ihany fa io raha matoa io koa tena fa teny aminao inona avy ary zao no nataon'i Jesosy natonga azy nangina sy nandevitra sy niaritra ny amintsika inona ny nataony vadin'izany nalainy ohatra fa zao nataony fotsiny le izy fa tsisy eo anazy fa nataony noho ny amin'ny fitiavany an'Andriamanitra sy ny fitiava dia jereo Andriamanitra nampiakatra azy tany amin'ny voninahitra amin'izay rovintsika vao mba hiaritra angina amelan'Andriamanitra hiady izay mety ho aditsika mba mianatra hiaritra kely fa tsy hoe manaiky fa tsy maintsy mameny hafatra foana raha vao miresaka amin'olona indraindray ny olona efa kamo mihitsy resaka aminao satria pakendray zao ny azo ao tena marina rehefa tena mandiny tena anao diniona
vao miresaka aminao tonga dia pakeny azo fa mineny raha manginana misy ana mba zany azoko mihitsy okay tsy zay zany zany fa zao mihitsy zany dia mpampianatra farak'izay enjana ho tsy maintsy manazava ary tsy maintsy miexpliquer foana rehefa miteny fa nara mamidio faninany dia aza miteny fotsy za aloha tena zany ndraindray rehefa tsy zany azoko mihitsy da mba miresaka amin'ny pastera dia meo adiny ray izy fa ny zavatra nehetrarehetra resahana adiny ray eo amin'ny 2 minutes eo ihany dia vita azoko zany mihitsy tapitra any amin'ny jesosy manoho ny ambony fa za mieritreritra zany hoe hotantaraiko azy hatramin'ny atsipirianina tonga anakala mivadiko tsy mila zany fa tenenina fotsiny hoe inona ny tianao atongavana dia tapitra dia atoro anao ny lesona hoe zao manomboka androany tapitra zay hitainy tompona mivavaka ho anao azy zao ka solution ngeny dia tafitsika ka inona ara ny andrasantsika ela inona ny andrasantsika ela tsy zay ve fa ianao tsy mety mihitsy fa tsy maintsy foana tsy mba hoe tena eny zany zavatra tenen'ny paster zany zao ho ana zany ndraindray tsy maninona fa teneniko etona manaraka ary izy misy zavatra tena tsy ao mihitsy tsy mety eritreretra hoe kafe dia ozy izy asio sira ohatra dia za hoe tena zany kosa ve fa zao la ho andramaniko le izy anke tsotra be avela ho andramany le kafe sy le sira dia ho hitany ao ny tsirony dia manontany anao amin'izay tsy reo fa inona kany ataonao amin'ity fa ny ana ohatra ny tsy mety ohatr'izay kely izy dia mianandrany eo aloha dia sira sy kafe hony zay hony tsy maintsy ataony eny ataovy ary rehefa aveo iny na izy mivadika siramamy satria nataony tafaka ataovana na iny zay tonga dia ozy izy hoe tena tsy mety kosa kay le sira sy arina fa ao hoe inona ny ataonao amen reo vinitsika vao mba hianatra tsy hoe mahalala zavatra dia tsy maintsy miteny na tsy maintsy manome paquet foana aloha tsy maintsy ampahafantarina ny olona ny fahamarinana ve indraindray manko ohatr'izay le izy tsy maintsy ampahafantarina ny sitrapon'andriamanitra ny olona amin'ny toetranao fotsiny dia hitanao izy hoe way tena zaherany tena efikasy be afiretony lohalika zay zao ny tena tsara indrindra rehefa misy zavatra hitanao hoe tena tsy mety mihitsy dia mba mianara miaritra ohatran'i jesosy fa tsy hoe anajavy jesosy hoe dia hiteny hoe zao nampengana na tonga an' jesosy nomboana tamin'ny azo fijaliana manko sao dia tsy hainao fa nisy zavatra tsy maintsy nandeha procès le izy procédure le izy dia zao ny antony hoe ity lehilahy ty dia anangana andravany tempoly eo anatin'ny ateloana tempoly zany nefa tena trano be izy any anana tanareo le izy dia raha zany ve netraitona hoe jesosy rery ve dia vitan'izany zay ny mpangana azy dia izy tsy nandray micro ka ny tena hoe tsy azonareo le izy ny tiako atongavana tsy nanao an'izany jesosy zao manko le izy mila azavaina aloha mihitsy aloha nazava ahako meo kely 30 minutes andre mandeha aloha raha tsy ampy anareo izy dia mbola mpinatiny ray azavaiko tsara le izy za zao ve dia avitandravana io teanina tsy iotrano rety tiako tenenina re olona nanao an'izany ve jesosy misy an'izany ve baibolinareo fa sao miteniteny foana tokoa zany tsy niteny akory jesosy izy sisy raharainy jesosy an'izany fa nangina izy ty lehilahy ty dia andravany tempoly diso ianao jereo tsara fa zany ataontsika ao an-trano ao tsy zay ny tiako atongavana ianao tena tsy mahazo resaka mihitsy rangaty na rangaty na ramatoty na tony na nareo miovaova eo aloha tsy azonao le izy tsy zay ny tiako atongavana tsy zay mihitsy fa ianao tena tsy azoko mihitsy ianao ve mba misaina za ve dia andravana io azo azavaina ke zany ianao le tsy mety io manko hoe marina tsy maintsy tenenina tsy maintsy ahitsy zay diso rehefa omenanao zay alalan'izay dia atao fa zao ndao hianatra koa nefa vao maika mahafinaritra be manitsy ny diso eo ampandoliana amen
eo pandoliana ianao manitsy ny diso jesosy a tena sokafo masom-panahiny ty olona ty tena sokafo jesosy a diso be nge zany zavatra teneniny zany tena malahelo azy malahelo azy satria azoko mihitsy ny zavatra ao anatin'ny sainy tsy azony le izy le zavatra tiako tenenina tsy azony de sy ny azony rehefa misokatra ny sainao lasa manam-pahalalana be ianao ohatra mpamina ny tapoka zany tapoka ohatra mpamina ny tapoka zany ianao hoe hainao daholo ny ao anatin'ny sain'le olona fa tsy hoe tonga de mialany koa de tena tsyko na abidita izy tonona taizy mianatra miaritra kelyntsika amena mianatra miaritra kelyntsika mety tena tsy mahay efa tsy abidi marina izy fa ianareo amin'ny fanangy fa ho avoakany eo amin'izay le tena hoe hay ve hitanareo mahatonga ny olona maminany tsara fobe izy de asehoan'Andriamanitra azy ozy izy jesosy rehefa tora-bato azy ny olona de ozy izy le fariseosiana zao andao fitahana ozy de ahoana ny amin'ny tana azy ndao mody tenenina hoe mety fe mandovola ho any kaisara sa tsy mety akeo baibolinao fa zany io de ozy amitaka an' jesosy ry zareo de ozy ny baiboly fa jesosy nalala ny tao anatiny ozy izy jesosy hoe para ohatra ananga aloha ataoko hoe za mihitsy tsy miverina ianao amin'ny manaraka ozy izy jesosy hoe raha za zany ny teo zao de ozy izy fatako tsara mihitsy ny saina re za olona mpaminany lehibe ve ho voavitaka tonga de haiko tonga de fatako fa ry zao ny tady tora-bato voaloha de itsy de retsy de satria te iseho hoe mahay any ene le olana fa naniny jesosy nanao an'izany ve izy na fatany ary hitanao misy zavatra fatany fa tsy voatery iteny ianao tonga de ozy izy jesosy fatako ny anatin'ny reto zao kosa miala eto-tsika lisany tsy maintsy miova reto olona be deabe reto koa tsy maintsy voavonjy ao anatin'ny faharetana ane misy famonjeny amen tonga de ozy jesosy zao hoe volaniza no ananina de iza mitantara itsika iny niova ny daonina rehefa avy eo tsisy tora-bato ny ainga fa tanana ny sandratra fanolorantena nisy eo amin'ny fiainana misy zavatra ndraindray mpampafantarin'Andriamanitra anao tsy midika akory zany hoe teny foana ianao inona fa menatra zao ty raha mba mianatra an'izany rehefa misy olona tratranao mandainga tena menatra zao ty raha vao teneniko eto de tena tratrako mihitsy ty nanao an'izao fa zao nanaovako azy angataka fahendrena amin'Andriamanitra de hoentiko kely miodina kely ary amin'ny fitiavana de mitsotra ho azy eo ihany izy rehefa avy eo za tena tsoroka aminareo fa zany anisan'ny tena tiavako ny vadiko niaritra foana izy nanamboatra anahy za tena olona misy toetra be mihitsy fa nangina foana izy zao ataony asehoany amin'ny toetrany le izy de rehefa le za le manao faute iny de izy mody tsy miteny fa mangina de ozy izy hoe hay le ty raha za zao nitratra tamin'iny ngambany efa tena fa misy olona miaritra amin'ty hay ve fona jesosy fona ho azy na tsy asiana amin'ny fona ary satria nisy fiaretan'olona tao ka de teny amintsika hoe tsy voatery ianao tena aneo foana zay fahaizanao andao hianatra hiaritra amen tsy maintsy miaritra an'izany Kristy ozy izy mba haninona hidirany any amin'ny voninahiny zareo tsary Jakoba le teo niainana zany tena hoe sitrapon'Andriamanitra tanteraka zany izy ary rehefa nandeha de zao hoe tsy maintsy mamela heloka ao amin'ny Genesis toko 7:30 de mijanona amin'izay tsika ny 9:7 ka hatramin'ny 8 izy ten'Andriamanitra ary Jakoba nandeha teo alohan'izy rehetra ka ny akohaka impito tamin'ny tany mandra-pahatonga ny teo akaiky ny ralahany de niazakazaka itsena azy Esau ary ny sakambina ny tendany de namiana sy nanoroka azy ary samy mitomany izy miralahy lainga be ny voahan'ny tany an-tanàna fa tsy hoe tena mivoaka tamin'ny kotrokotroka tena nahazo hanina akory izy fa nitsoaka satria nandainga tamin'ny ralahany nangalatra amin'ny fizokiana ohatr'izany ka na de narahan'Andriamanitra ary tsisy fahasoavan'Andriamanitra voninahitra miditra miaraka amin'ny zavatra tsy normal zany tsy maintsy mifona amin'ny Esau aloha teo amin'izay tena tsy maintsy mihaona amin'ny Esau vakio tsara io 33 io fa tena
hainao zany hoe tena na dia efa naresiny tolona alohany aloha le naresiny tolona tamin'Andriamanitra fa ozy izy Andriamanitra jereo tsara na dia efa naresy zany tsy hoe za zao efa mpanompin'Andriamanitra lehibe ty ianona zao nanositra ho pastery indimy zao vao ositra pastera 5 zany dimy zao mihitsiny fa 5 ka ahoana mihitsy moa tsy fantatra hoe impiry ianao natao sorana pastera fa zao tiako tenenina aminao tena tsisy sitrapon'Andriamanitra mandeha ho azy zany tsy maintsy hofona tamin'ny Esau aloha vao zay vao tena mivoaka le Israely ninona regleo daholy ndao ianana zany fianana famelan-keloka zany mba mianatra mifona mianatra mitsotra fa tsy hoe alamiko amin'ny fanomezana nanandrana ihany aloha izy nalefa ny antoko voalohany dia ozy izy Esau inona daholo zao dikany reny tsy maintsy miontsika izay lahy vao mety le izy amen tsy vitany hoe alefa ty dia zay fa ianao mihitsy no mitsotra hoe tsy mety nataoko tena mifona impito ozy izy ny lohany nataony tamin'ny tany no andoalika teo amin'ny rahalahy ohatr'izay ngamba amin'ny fomba tamin'izany fa ianao mety tsy manao zay fa tsora mivadinao fotsiny tsora manodidinanao tsy mety ny toepoko disy nandainga taminao tena tsy mety iza nataoko zany hoe tena mifona aza tao zavatra mavesatra be manao an'izany aza tazomin'ny ampo fa tsy hitondranao any amin'ny voninahitra zany fa le tena voninahitra miandry anao dia fandehananao mandeha fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehefa manana faharetana ianao dia ny tombony tsisy fireriana tsony tsisy lolom-potsony miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka dia hitsangantsika dia hitehaka andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleloia. Nao tonga dia avadikitsika vavaka avy hatrany raha fitiniko vetivety dia verina indray faharetana tsy voatery miteny maharitra mampandresiny sitrapon'Andriamanitra maharitra mity maharitra mangina maharitra mandefitra maharitra mamela heloka maharitra mampandresy an' Jesosy maharitra tsy manamaritena maharitra manitsy ny diso eo am-pandoaliana ao ambadiky ny faharetana no andraisana ny satrom-boninahitra maharitra mirehatra ho an'i Jesosy maharitra miafina maharitra miazona fahadiovana mba hamonjena ny hafa maharitra satria matoky an'Andriamanitra ny fahasambarana dia ao ambadiky ny faharetana misy tena Andriamanitra zay hoe satria efa nitandrana ny teniko tamin'ny faharetana ianao dia Jesosy mihitsy no hiaro anao vovonjy amin'ny andro fakapanahy tsisy fatiantoka ao ambadiky ny fiaretana sy ny faharetana Jakoba na ena impiry ny karamany 10 tsy hoe nampitomboana 10 fa ny orinasa nampiasa azy tsy niova fa na ena 10 ny karamany fa niaritra tao anatin'ny 20 taona tsisy hoe andeha hitady asa hafa fa ty efa tena tsy rariny tsony kosa efa ho any amin'ny inspection de travail andeha ho any amin'ny tribunal tsisy an'izany fa niaritra ho an'Andriamanitra rehefa hitan'Andriamanitra ny toeponao dia izy mihitsy miditra mba hiaro anao vovonjy ary mampangina ny vavan'ny olona rehetrarehetra amen ndao tsika teny amin'i Jesosy hoe Jesosy hianatra aminao ny toeponao Jesosy tena niaritra mba ho famonjena ahy misaotra Jesosy ny amin'ny toepo raisiko zany androany matoa ianao nandefa teny Jesosy dia tianao zay hisitraka n'izany vokatra zany Jesosy ny afantarana fa tena niona taminao marina zay Jesosy dia mavita manantona ny olona zay nanaovanay adosoana ka mangataka fahamelana tahaka ny Jakoba tena nanantona ny Esau fa tsy hoe efa regle teo anatren'Andriamanitra dia aleo Andriamanitra ny regle an'iny Esau fa tsy maintsy nanantona ny Esau ampio zay anana fiainana feno fanetretena mandrakariva Jesosy angina mandrakariva tsy hitady anamarina ny tenanay fa ianao Jesosy ny fahamarinanay tsirairay avy satria zay heverinay ho fahamarinana eto aminay dia tahaka ny lamba miosondra eo anatrehanao Jesosy ampio zay hitafy anao mandrakariva amin'ny fiainanay anana faharetana mangina mampangina ny nofo maharitra Jesosy tsy anantena akory hoe efa firitaona zay ihany nangina teto fa oka Jesosy ho hitanao ny toeponay fa ianao no atokinay ianao ny tokonay ianao ny rehetra ho anay amin'ny anaran'i Jesosy amen nandao tsika tehaka ao an'i Jesosy dia mahazo toerana tatazana vetivety ny fanatitra filazana dia tsy miova amin'ny zoma amin'ny 4 ao amin'ny trampokon'olona Analakely zoma fanotronana ary sabotsy amin'ny 7 maraina ao amin'ny trampokon'olona Analakely ihany dia zay filazana ny ankoatran'izay
Sekoly latsinainy talata larobia eto amin'ity toeranyity super u analakely riana faharoa manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 8 sasany tongava dia ataoviny exercice centre aza-donoina mila mamantatra tsara tsika hoe zanaka ve sa mpanompo hiasa ny zanaka dia miray projet amin'ny dadany ny zanaka manohy ny asan'ny dadany ozy izy jesosy hoe raha andeha dia anao asa lehibe noza azy izy mila fantatritsika fa ao anatina situation lalovana ampandalovon'Andriamanitra ao anaty situation isika ho amin'ny tanjo ny fanjakany alleloia ny zanak'Israely ny forgena 700 taona tao ny tany Egypta satria anangana ny tempolin'ny Solomona tsy tanjona ho amin'ny volamena fa mba andray an'ilay izy anana toepo hoe anangana zavatra ho an'ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny tranon'Andriamanitra dia raha zanaka dia ndao iombo-po amin'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra io tsy manentana anao tsy manao pompy anao ahako fa ndao fotsiny raha entanimpo ianao ndao tsika hiaraka ataovy anonyme many asy soratra fotsiny hoe centre levalopy dia alefasoany dia anao sy ny tompony ambony amen tahiny Jesosy tsika ndao tsika hitsangana ivavaka isaory Jesosy fandresaka taminao izy androany amin'ny faharetana andray test tsika andray examen tsika ary andray opportunité tsika fahatsika mamoaka an'le note tsara hoe ao ary omeko maximum hiaritra angina hiaritra tsy anjaratsika no mitady promotion fa rehefa mijanona ho mazavy tsika dia ozy izy ny tenin Jesosy hoe tsisy fanaovan-jiro apetraka any ambany vata famarana izany fa tsy maintsy ho alaina dia atao eny atapony alleloia andao aharitra hirehatra na dia any ambany vata famarana ary fa ho avy ny fotoana tahaka ny nampanginan'Andriamanitra amin'ny vavan'ny Labana dia Andriamanitra no miteny tamin'ny Labana hoe mangina amin'izay ianao tsy ianao tsony izao miteny fa Andriamanitra no miteny teneny Jesosy tia indray ny fiainako anao androany raisiko opportunité ny fotoana androany Jesosy nandraisako lesona goavana ny amin'ny faharetana misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra Jesosy fa ampianarinao zay miaritra Jesosy tsy hoe miaritra dia mitomana mangina any fa miaritra dia manao ny zavatra rehetra ho anao ampianarinao foana zay tsy hanao zavatra ho hitan'ny olona fa hanao zavatra ho anao misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay napetraka ao teny ambavan'ny mpanomponao teo fa miteraka fanorenana lehibe zany avy amin'izay nataonao aoka ho tonga fiainanay zany ho tonga fiainanay zany ary ivadika fanatsara aty anatinay misaotra Jesosy amin'izao fotoana izao dia raisinay zany ary tonga fiainanay ataonay ho afa-po aminay ianao Jesosy satria tahaka ny heretanao dia miaritra koa zay satria vitanao niaritra an'izany dia amin'ny alalanao dia ho vitanay ny miaritra ny situation rehetra zay lalovanay Jesosy Kristy avy any Nazareto enao ny fiainanay enao ny rehetra ho anay enao no andrandrainay misaotra Jesosy ny amin'ny situation rehetra zay avelanao heretanay misaotra Jesosy aza vela mahita olona zay aza vela mahita fampijaliana zay aza vela mahita brisement akory zay fa aok'izay ahitanao Jesosy eto ianao amin'izao fotoana izao dia miandry ny toeponay mandinika ny toepony tsirairay avy ianao Jesosy hoe mangataka ianao hoe avoay amin'izay le fiaretana avoay Jesosy teneny Jesosy hoe omeko le fiaretana androany Jesosy manomboka androany dia omeko le fiaretana Jesosy noho ianao dia omeko izany ray amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka amin'izao fotoana izao any tsirairay avy izay nanao an'izany mivavaka izany taio izy Jesosy raha misy tsy tapa-kevitra dia ianao amangy ny fony Jesosy mba hiaritra ho anao fa ny ao ambadika io dia voninahitra aok'izay tsy handrandra voninahitra Jesosy fa indraindray lasa diso fa aok'izay ameny toeponao fotsiny dia ianao no malala hoe aok'izay Jesosy mankasitraka ny amin'ny teny misaotra ny amin'ity journée ity misaotra ny amin'ity tapataona faharoa ity fa matoa mandefa teny ianao fa ny teny fa tonjopily ity hitondranay ho any amin'ny voninahitra ianao Jesosy aza misy adinoana ny zanakao na ray ara Jesosy aza misy adinoana ireo mpanaraka sekoly na ray ara aza misy adinoana ny fiaretany tsirairay avy Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny fahamarinana ao ambadika izany teny izany ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tafavoaka amin'io situation eo amin'izay ianao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa nitonjopily dia taona fivoahana ary ho hitanao zany amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta hitahinareo ny Jehovah
ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka anome anareo fiadanana. Mahita an'Andriamanitra faly amin'ny zanany. Mahita an'Andriamanitra fiera amin'ny zanany. Mahita an'Andriamanitra miriare amin'ny zanany. Mahita an'Andriamanitra manafy voninahitra ny zanany. Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mandehana fa momba antsika Andriamanitra. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao atsika rehetra. Amen. Tahin' Jesosy daholo amin'ny zoma amin'ny efatra tompoko.